Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Ny fisalasalana izay indray ny olo hevitra izay hoentina amintsika amin'ity vidéo manaraka ity. Ety am-piantohana dia ety ampahafantatra antsika fa ny fisalasalana dia anisan'ny fitaovam-piadiana mahomby indrindra izay ampiasain'ny Satana amin'izao fotoana izao entina amitehana fiainan'olona maro, indrindra ny programan'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny kristianina. Ny tenin'Andriamanitra amin'ny Filipianina toko 2:7-10 dia misy ny teny manao hoe ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomononana sy ny tsy fisalasalana. Mazava ho azy fa tsy ankasitrahan'Andriamanitra tsy hisalasala, indrindra ny amin'ny fitondran'Andriamanitra ny fiainantsika. Be dia be ny olona manontany tena manao hoe ity ve ny fianarana tokony ho ataoko? Efa nandeha ilay fianarana ary mety efa mamaraparana mihitsy ary izy dia hoe izy vao misalasala hoe sao dia mba tsy tia indray ary. Na koa hoe efa nandeha nangataka tamin'Andriamanitra mba hiaraka tamina olona anankiray dia nomen'Andriamanitra valimbavaka dia efa mandeha ilay izy misy olana mitranga dia eo indray dia misalasala manao hoe sao dia mba tsy tia indray ary ilay olona tokony hiaraka amiko. Na koa hoe tsy fantatro amin'ny asa, nomen'Andriamanitra asa, nangataka asa tamin'Andriamanitra dia rehefa nahazo an'ilay asa dia mandeha ilay fotoana ka mety misy zavatra mitranga dia misalasala indray manao hoe sao dia mba tsy tia indray ary ilay asa, dia eo dia mieritreritra hiala amin'ity asa ahoana hijanona sa handeha. Be dia be ny zavatra izay mahatonga antsika misalasala. Farany soatra masina ny jerevantsika dia fantatsika tsara ny tantaran'ny Eva. Anisan'ny nahatonga ny Eva ho lavon'ny Satana tamin'ny fakapanahy dia io fisalasalana io satria izy nidevoly hoe hanky. Izany hoe nametraka doute, nametraka fisalasalana tao anatin'ny sain'ny Eva tao Satana ny amin'ny hoe tsy marina izany. Tsy ho faty izany ianareo fa ohatran'izao ny zavatra izy tranga. Dia nisan'izay fisalasalana izay tao anatin'ny Eva ny amin'ilay fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Ary tahaka an'izany koa fantatsika tsara ny tantaran'ny Jesosy Kristy rehefa nalainy devoly fanahy izy dia ohatry hoe raha zanak'Andriamanitra ianao. Izany hoe nametraka doute, condition hoe sao dia tsy zanak'Andriamanitra ianao fa profoy ary. Nefa Jesosy Kristy efa hoe zanak'Andriamanitra izy, efa fantany izany. Izay ilay fisalasalana izay ny zavatra terak'ilay izy dia izao, tsy mandroso tsika rehefa misalasala, paralysé, tsy afaka miroso, tsy afaka manao ninona fa mijanona eo, stagne eo amin'ny zavatra izay atao. Ny faharoa dia matahotra, lasa miorooro noho ilay fisalasalana. Asa mety misy olana angamba ny atrehanao mahatonga anao hisalasala, na hieritreritra hoe tena sao dia mba tsy tia indray ary, sao dia mba tsy izy indray ary tia, na sao dia mba ahoana ary tia. Ary ny tena zavatra anankiray ngeza be koa dia ny tsy fahatokinan'Andriamanitra no aterak'ilay izy. Lasa misy doute hatraminy hoe ilay fitantanan'Andriamanitra mihitsy ianao. Tantara anankiray izay tena mahafinaritra anahy any amin'ny Nomeria toko 7:10 misy ny tantaran'ny zanak'Israely sy ny mpisafotany. Rehefa nirahan'i Mosesy ny mpisafotany 12 lahy izay lohan'ny firenen'ny Israely andeha hijerena ilay tany Kanana, izany hoe à deux doigts araka ny filaza azy hiditra amin'ny tany Kanana ry zareo, efa ampavadin'ny tany Kanana angambatra izay nilazana azy dia nalefa mpisafotany Mosesy hoe ndana mba jerevy ilay tanàna. Dia rehefa nijery niverina avy any ireo mpisafotany roa afaka 10 andro dia nitantara tamin'i Mosesy. Tonga dia fahakiviana daholo hoe tena tsy vitantsika, andao hiverina, tsy possible, sarotra, manahirana be fa olona ngeza be ohatran'ny nefilima no hitanay tao izy, izay ohatran'ny tsingetana teo anatria, izany hoe kely tsisy dikan'izay teo anatrehan'ilay olona. Ny tanàna dia tsara, kanefany tsy possible ny hahafahantsika mandresy an'ireo izy. Fa tena hoe andao hiverina, mifoly tamin'ireo mpisafotany 12 lahy izany tonga dia nanaketraka ny olona daholo ny salasala hoe tsy possible ilay izy. Fa Joshua sy Kaleba kosa dia anisan'ny afaka satria reo zany ny teny manao hoe ory zareo andao tsika hiroso, ho resitsika ireo, ho atolotr'Andriamanitra eo an-tanantsika ireo fa andao tsika hiroso fa aza misalasala ianareo. Dia nisaviritaka ny olona ary naika nitorahan'ny olona vato na hatramin'ny Mosesy tamin'izany fotoana izany, ary ny olona moa izany tena hoe ndao hiverina, izay zany ny tao an-tsain'ilay olona. Nisalasala ilay olona, natahotra ilay olona, tsy nahatoky ny fitantanan'Andriamanitra. Nefa tena mampalahelo amin'io tantara io dia izao eo ampavadin'ny tany Kanana, efa nanomboka niala tany amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely nefa nitantanan'Andriamanitra. Navoakany tao anatin'ny tany Egypta nanehon'ny loza folo, navoakany tamin'ny ranomasina mena, tamin'ny ranomasina izay nisarahany, nameny mana sy ny mapelika tany anaty efitra, tamin'ny rano, tao mara, nentiny teo anatrehan'ireo fahavalo isan-karazany. Dia rehefa tonga aty amin'ny faraparany
andray zareo vao misalasalana amin'ny hoe so dia mba tsy izy ary ty lalany ity fa andaotsikiverina zany hoe tena manao tsinotsinona ilay fitondran'Andriamanitra mihitsy tsy mahatsiaro mihitsy ny fitondran'Andriamanitra ny fiainany a fa rehefa tojoolana dia ny iverina ihany satria apetraka ny devoly anatin'ny saininy foana ilay misalasala ry havana be dia be mihitsy nitsika manana n'izany toe-tsaina izany mety hoe efa nisy ezaka be dia be nataonao sy nanampian'Andriamanitra taminao na azahoanao an'io asa io na azahoanao an'io fianarana io efa nanampy anao Andriamanitra dia rehefa tonga ty afaraparany a zany hoe zavatra kely sisa ny tokony ho sedrainao dia ho tafiditra amin'ilay zavatra tokony ataonao ianao a eo indray ianao vao misalasala hoe so dia mba tsy ity ary le izy so dia mba tsy ohatrany hoe manao tsinitsinina na hoe misangisangina hoe manadalan'Andriamanitra fotsiny sy tsy mahalala mihitsy tsy mahafantatra mihitsy ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainanao hatrany mahatonga ny tenin'Andriamanitra reny teneniko toe ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomononana sy ny tsy fisalasalana mandrosoa ary rehefa tsapanao rehefa resy lahatra ianao fantatrao hoe efa niasa tamiko Andriamanitra tamin'ity zavatra ity efa nanampy anahy izy ary rehefa azoko eritreretina hoe valim-bavaka avy amin'Andriamanitra ty zavatra ity a dia tsisy tokony hampisalasalanao intsony na tokony hiverenanao indray fa ny fisalasalana dia mahatonga ny olona hiverin-dalana mandrakariva atreny teneniko hoe fitaovana be ampiasain'ny devoly a hiparalizena olona maro ampiverenana olona maro hiala amin'ny programan'Andriamanitra ny fisalasalana ary tanteraka be dia be zany hatramin'ny hoe ny famelan-keloka misalasala ny olona mandray famelan-keloka sa tsy mandray famelan-keloka ny amin'ny famonjena misalasala ny olona na amin'ny famonjena izay raisiny misalasala ny olona hatramin'ny hoe ity fiangonana ity ve ny fiangonana tokony hanompoka an'Andriamanitra nefa nefa hatramin'izay Andriamanitra niara-niasa taminao tao anatin'io fiangonana io nanome anao ny fahasoavany na malivavaka anao aty aoriana ianao misy zavatra kely mitranga misalasala ianao na amin'ny hoe ity sa tsy ity ny fiangonana tokony hivavahako misalasala ianao na amin'ny zavatra be dia be zany ny zavatra mampisalasala antsika fa ny tena marina dia izao a dinio tsara fa sao dia fisalasalana mikendry ny ahatonga anao hemotra fotsiny zany mirosoa matetika antsika dia mandrefy loatra na matahotra loatra manoloana ny zavatra izay hita amin'ny masontsika mirosoa fa Andriamanitra izay efa nitantana anao hatramin'izay mbola manana ny hery sy ny fahefana ahafahana mamoaka anao mpandresy amin'izay olana trianao fa tsy ny olana trianao akory ny tokony hampisalasalanao ka hampihemotra anao hiverin-dalana indray hiverina ho any amin'ny tany Egypta indray misy ny olona efa 5 taona ny vadiana efa 10 taona nanavadiana mbola misalasala ihany hoe ity ve ny vady nomen'Andriamanitra sa tsy ity apetraka ny devoly anatin'ny sainy foana le doute anika paralysé tsy afaka manao na inona na inona ary tsy afaka mandroso intsony ry havana tena teteny amintsika androany a tapao amin'ny anaran'i Jesosy ny fisalasalana dia mandrosoa ianao mba azahoanao a ny fikasana sy ny teny fikasana izay nomen'Andriamanitra ao ampananteneny anao fa tsy misy zavatra azo moramora zany fa tsy maintsy mandalo a azo fijaliantsika vao mahazo a satrim-poninahitra dia mirarotsoa antsika rehetra raha nahasoanao izay video izay dia zarao a ary asio izay ameny koa ny pejy marika 16 15 fa mbola maro ny video kristianina ao hitanao anatin'ity pejy ity samy tain'Andriamanitra